Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ambifaliana ry havako no iarabanantsika tratra ity soma faharoapolo ny volana jona ity. Ny mofana izay voalahatra hotsika dia ny filazantsaramasina araka ny lioka toko fahafolo andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo. Lioka toko fahafolo andininy fafito ambin'ny folo ka hatramin'ny faharoapolo vakena amin'izany Jesoa. Ary ny fitopolo lahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe tompo anatenteminy aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa ho Jesoa taminy izao nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny rehetra nanany fahavalo nareo ka tsisy hampaninanareo akory kanefa aza mifaly anareo satria manaiky nareo ny fanahy fa mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Ray masino manao masinana ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Amin'ity lioka toko fahafolo ity afaka malala dia ny fanirahan'i Jesoa roa mpianatra fitopolo lahy. Amin'ny dika teny sasany moa dia roa amby fitopolo no lazana fa amin'ny dikantsika protestanta eto dia fitopolo. Amin'ity toko fahafolo ity dia fitopolo na ny roa amby fitopolo no nirahan'i Jesoa tao aorianany toko fahasivy. Tamin'ny toko fahasivy dia ny apôstôly roa ambin'ny folo lahy no nirahan'i Jesoa. Ary dia amin'ity toko faharoa amby fitopolo ity kosa dia ny mpianatra no nirahan'i Jesoa. Fantatsika tsara fa amin'ny sinoptika dia misy mahasamihafa ny hoe apôstôly sy ny mpianatra ny apôstôly dia le roa ambin'ny folo lahy, fa ny mpianatra Jesoa kosa dia misy maro. Misy ny vehivavy, misy renim-pianakaviana, misy olon-tsotra aza. Dia naniraka tamin'ireo mpianatra izany ireo mpanaradian'i Jesoa fitopolo lahy Jesoa. Izany hoe tsy ny apôstôly ihany akory no nanakinan'i Jesoa ny fitokiana ny filazantsara fa nisy ireo mpianany ivelan'ny apôstôly. Dia rehefa naniraka ny mpianatra Jesoa dia nanao tatitra tamin'i Jesoa ary ny mpianatra. Nanao tatitra tamin'i Jesoa ny mpianatra. Raha toa ka mijery isika ilay fanirahan'i Jesoa melon'ilay tatitra dia fanirahana tsotra. Ny andininy fahasivy, inona moa ny hafatra nentin'ireo mpianatra ireo? Andininy fahasivy dia izao hoe lazao fotsiny hoe efa mbe akaiky ianareo ny fanjakan'Andriamanitra. Izay ihany ilay hafatra. Sisa izay dia ny fihetsika no tantarain'ny lioka ho tena nampianaran'i Jesoa. Izany hoe tsy dia tena ilay hafatra loatra no nitsindrian'ny lioka ho tena zava-dehibe satria zavatra efa tokony mandeha ho azy izany amin'ny mpianatra. Fa ilay fihetsika tao anatin'ilay fitokiana filazantsara ny tena lava amin'ity lioka toko fahafolo ity. Inona ny fihetsika, inona ny fitondran-tena, inona ny tokony atao amin'ny andininy fafito mitoera amin'izay trano ka mihinana misotro izay zavatra omeny, tonoiny eo ny fiadanako sy ny sisa. Izany hoe ilay lafiny etika no tsindrian'ny lioka ho isan'ny zava-dehibe ankoatran'ilay hafatra hoe ndana toroy fa efa mbe akaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Rehefa nahavita an'izany ary ny mpianatra nitory ny hafan'i Jesoa, ny aina, ny fitondran-tena mamendrika ny mpitory ny filazantsara dia nanao tatitra tamin'i Jesoa izy. Zava-dehibe ilay tatitra. Tonga teo amin'i Jesoa izy dia nanao tatitra maha olona nirahana azy. Ny fiangonana dia manao tatitra amin'Andriamanitra. Ny fiangonana dia manao tatitra amin'ilay mpaniraka dia Jesoa. Itsika malagasy indraindray amin'ny lafiny zavatra sasany dia tsy dia zatra manao tatitra loatra. Tsy dia zatra manao tatitra, tsy tia manao tatitra mihitsy satria asa noho ny antony inona re? Fa ireo ataontsika hoe sehatra maro samihafa na fikambahana an'io na misehatra iraisam-pirenena aza dia indraindray ahatsapana hoe tsy dia tena zatra manao tatitra loatra amin'izay nanirahana azy ny olona. Itsika malagasy isan'izany mety mahatsapa an'izany. Angamba ny maro izay miasa
amina sehatra ataotsika hoe fikambanana iraisam-pirenena, fikambanana indrindra amy lafiny famatsim-bola de be ny fikambanana tazana ho tsy manao tatitra, tsy manao tatitra ary fantatsika fa manjary mahatapaka ny fiaraha-miasa reny, mahatapaka ny fanampiana azy indraindray ny tsy fahalavy ny tatitra. Eto de ahitsy ny lioka mihitsy ny toe-tsaina zay toe-tsain'ny olona tsy tia manao tatitra, toe-tsain'ny olona tsy mahalaina manao tatitra, fa eto dia na ny mpianatra Jesoa rehetra tonga teo am' Jesoa nanao tatitra mazava hoe zao ny nanorahana anay, zao ny résultat, zao ny vokatra. Lay vokatra nentin'le mpianatra dia mazava ho azy nety ny mpianatra nitondra ny vokatra izy teo am' Jesoa fa afa-po izy. Izay tatitra entintsika indray dia mety mahafa-po atsika fa mety tsy mahafa-po an'lay mpandray le tatitra ary tena mivonona ho am'izany mihitsy, miezaka manao tatitra rehefa irahana, miezaka manao tatitra rehefa ampanaovin-javatra ary mitondra ny vokatra zay anankiray ao anatin'ny tatitra, mitondra ny vokatra hoe zao ny nety, zao ny tsy nety. Fa am'zany tatitra nety ny mpianatra zany dia zavatra anankiray lehibe ny tenenin'i Jesoa, ny fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra. Rehefa niainy ny tatitra no entin'ny mpianatra Jesoa dia nazavainy hoe inona moaro ny tokony fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra. Inona ny fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra? Inona ny fifaliantsika? Tonga eo amin'ny tompo isika manao tatitra, irahin'ny tompo miasa isika. Inona ny fifaliantsika? Mazava tsara fa faly be ny mpianatra ary niteny tam' Jesoa manao hoe Jesoa, na de ny demonia aza nanaiky anay, noho ny anaranao, nanaiky anay zany hoe niondrika teo anatrehanay, raisinay noho ny anaranao. Mazava be zany zany tenin'ny mpianatra zany fifaliana fandresena ny demonia. De hoy Jesoa, za de nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Lay teny hoe varatra de midika heviny anankiroa. Voalohany dia milaza milaza hery matanjaka, milaza fahefana aza. Fa ny faharoa de milaza fahafainganana. Raha ny tena marina tsy de varatra loatra reo fa tselatra. Hitako tahaka ny tselatra zany hoe sady milaza hafainganana, vitesse, nefa koa milaza herina zavatra mandratra manimba mandoro. De hoy Jesoa, hitako Satana zay mahery vaika. Dia hoy izy manao hoe kanefa de zao noho izy, efa nomeko anareo nge ny hery, hoentinareo mandresany zany herin'ny Satana toy ny herin'ny tselatra na ny varatra aingam-piasa mandoro mandevona zany. Fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra. Fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra de zao, efa nomen'Andriamanitra hery ahomby izy. Efa nomen'Andriamanitra atsika ny hery mba hahatonga atsika ahomby. Efa nomen'Andriamanitra atsika ny hery mba hahatonga atsika handresy, hahatonga atsika hahavita zavatra. Indraindray ny zavatra tsapantsika de amy fiainantsika andavanandro de indraindray tsy de tsaroantsika zay fahefana nomen'Andriamanitra atsika zay hoe tsika de efa nataon'Andriamanitra ny ho mpandresy. Tsika de efa nataon'Andriamanitra ny ho mpandresy, efa nataon'Andriamanitra ny ho ny amin' Jesoa de efa nataon'Andriamanitra andresy na inona herin'ny fahavalo. Hoy Jesoa hoe tahaky ny varatra, tahaky ny tselatra. Ndraindray tsika dia variana mijery ny herin'ilay ratsy asa rehefa sendra manatrika an'ireny demoniaky reny, na mahita fietreny eny amin'ny tromba eny, mahita ny fahalovany fiarahamonina, na mahita ny faharatsam-pitondratenan'ny olona. De ndraindray tsika mety ho kivy hoe ahoana moa zany toa ohatrany tsy hiova intsony ty fiarahamonina ity, toa ohatrany tsy havita na inona na inona intsony, toa ohatrany tsy hahefa na inona intsony. De zao asehon'ny tompo fa zao natoka ny tompo handresy isika. Efa nomen'ny tompo hery handresy isika. Ny fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra de zao, efa nomenanao ny fahefana handresy, efa nomenanao ny
ny hery hoentina mahomby amin'ny fiainana noho zany dia tsy tokony ho kristianina kivy, tsy tokony ho kristianina ketraka, tsy tokony ho kristianina tsy mahavita na inana, kristianina tsy sahy mandray défi, tsy sahy mandray fanapa-kevitra, tsy sahy mijoro hanao fanampy. Fa izao ny mpanompon'Andriamanitra de olona tafian'Andriamanitra hery aomby na inona mety ho herin'ny faharatsiana de zao efa resy re. Ny fifalianao de zao ny fahatokina fa natao handresy anao. Fa ny faharoa de zao ny fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra de Jesosy manao hoe eny efa nomena anareo ny hery inge, tsy avy aminareo ny mampandresy anareo, tsy ny herinareo na tonga anareo mandresy, tsy ny fahazavan-tsainareo, tsy ny hafetsehanareo, tsy zany no mahatonga anareo mandresy fa no ny hery zay nomen'i Jesosy. Fa ny faharoa de zao ny tena zava-dehibe de zao mifalia fa voasoratra any an-danitra ny anarana. Io ny tena fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra, voasoratra any an-danitra ny anarana. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy de manazava hoe misy ny bokin'ny fiainana. Bokin'ny Apokalipsy de manazava na hoe misy ny bokin'ny fiainana zay iraiketana ny anaran'ireo olona voavonjy. Ary samba manahoana re zany? Itsika manana fantatra ny solosaina misy disque dur izay afaka mahatahiry anaran'olona firy tapitrisana, firy lavitrisana. Ka itsika olombelo lasa mahavita manangana solosaina mahatahiry anaran'olona firy tapitrisa, mahatahiry sary firy karazana ny solosaina ataotsika olombelona. Ny solosaina ampiasaina ataovy any ampiasain'ny Facebook, ny solosaina ampiasain'ny Google sy ny sisa rehetra, efa mahagaga atsika maika zany bokin'ny fiainana, maika fa Andriamanitra zay voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy hoe mitahiry ny anaran'ny olona rehetra izay voavonjy de hoy Jesosy. Misy le boky zany, izy manao hoe mifalia satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Nahoana ny voasoratra any an-danitra ny anaranareo? Satria nareo nanaiky ny rahana. Tsy hoe voasoratra any an-danitra ny anarantsika satria manaiky atsika ny devoly, non. Ny devoly dia manaiky antsika no ny amin'ny Jesosy, fa tsy hoe satria manaiky atsika akory ny devoly de voasoratra any an-danitra ny anarana. Ho Jesosy ndray maka any am-parany any de izy teny hoe namoaka demony tamin'ny anaranao zahay, zany hoe ny demony mivoaka resy mandrakariva satria ny anaran'i Jesosy no entinao. Fa izao voasoratra any an-danitra ny anarantsika satria nanaiky ny raina isika, satria nankatòa isika nitory ny filazantsara ary nanana lay etika kristianina. Mahavoasoratra ny anarantsika ny fanjakan'Andriamanitra, tsy hoe isika namoaka demonina nandresy ny asany ratsy zany, tsy itsika no mandresy an'izany fa Jesosy, fa ny andrasana amintsika de zao ny finoana. Voasoratra any an-danitra ny anarantsika satria nanaiky ny raina isika, satria nino isika, satria nitondra tena mendrika araka ny filazantsara isika. Zay no antony mahavoasoratra ny anarana ny anarantsika ny fanjakan'Andriamanitra, araka ny hitantsika amin'ny tapany voalohany amin'ny toko fahafolo hoe zao avy ny toetranareo, mandehana atao zao tenenina, zao fihetsika tokony atao sy ny sisa rehetra. Izay no nataon'ny mpianatra de hoy Jesosy, zay no mahavoasoratra ny anaranareo ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitsika rehefa mahita ny demony mitsibatsibaka roahantsika ny anaran'i Jesosy na mety mahita marary sitrana noho ny anaran'i Jesosy de faly isika. Fa tsy fahefantsika iny fa fahefan'Andriamanitra. Tsy fahefan'ny fiangonana iny fa fahefan'Andriamanitra. Fa izao ny zavatra andrasana aminao de zao ny finoana, ny zavatra andrasana aminao de zao ny fitondratena mamendrika ny kristianina. Zany revako malala inona ny fifalian'ny mpanompon'Andriamanitra. Ny fifalian'i Jesosy de zao mahita atsika manaiky rahana, mahita atsika mitory, mahita atsika miasa, mahita atsika mino. Zany ny fifalian'i Jesosy. Ary ny fifaliantsika kosa de zao voasoratra any an-danitra ny anarantsika. Ny teninao zay mampahery anay fa ny fifalianay de ny fahatsapanay fa miaraka aminay ianao ary voasoratra ao amin'ny fanjakanao ny anaranay. Ianao no mampandresy anay amin'ny sarotra. Ianao no mahatonga anay mahery, ianao no mahatonga anay mahatoky, ianao no mahatonga anay mahatsoro vavolombelona.
De raha kofa noho ny voninahitra eo zay de manjary fifaliana ny asanay sy ny fanoratenanay. Saotra Jesosy fa na inona herin'ny maizina de tsy maharesy anay zany. Fa efa nomena ho anay ny fahefana hanitsaka ny menarana sy ny maingo ka ary handresy ny rehetra ananan'ny fahavalo. Ka na inona endrika isehony zany herin'ny fahavalo zany de tsy mahakasika anay akory, tsy mampanino anay akory satria manana anao zahay. Fa ataovanay kosa Jesosy ny mankatoa anao, ataovanay Jesosy ny manaiky ho irahinao, te feo zahay manaiky ho ampanaovinao zavatra, te feo zay ino ny fandresena sy ny fitiavanao. Ta iny tontolo andronay io Jesosy, tontolo andro atsapahanay ny fahasoavana, tontolo andro atsapahanay fa mandresy izahay. Azavelanao miketraka, azavelanao mora kivy fa ataovy manana fo mahatoky anao. De mampahirizanay amin'ny asa ataonay andavanandro amin'ny fanomponay amin'izay rehetra tanterahanay Jesosy, de ataovy tsapan'izay rehetra mifanerasera aminay fa manana anao zahay. Anjaka amin'ny fiainanay ny fiadananao sy ny fifalianao satria Andriamanitra marina sady tsara ianao. Mamelà haneloka mamindra fo aminay ary hamasino zahay mba ho mpanomponao mahatoky ity tontolo andro teny Jesosy, tontolo andro hijoroanay vavolombelon'ny fahatsarana. De hanapaka eo aminay hatrany ny fiadanana sy fifaliana maharitra sady madio. Misaotra Jesosy. Amen.